Salama daholo, salama aby. Bon, nambatsika tsy de hiandro hoe tsy maintsy maro be zay vao tomboka le directa eto androany a. Araka ny fanazavako omaly dia androany amin'ny 7 ora sasany a Madagasikara moa zany a ny fotoanatsika, zany hoe 9 ora sasany aty ivelany a. Tonga amin'ny fotoana zany tsika zao a ifanomezana ka miarahaba antsika rehetra mianakavy izay manaraka an'ity direct zay ataoko androany ty. Voalohanteny aloha zany a dia miondroka eo anatrehan'ireo mpitandro filaminana telo lahy zay raha ny message voarainay dia namoy ny ainy noho ny fanapoizinana ara-sakafo omaly nahazo azy ireo a teny amin'ny Parvis Analakely. Malagasy ihany moa izy ireo, fa ny tena mampalahelo dia ireo manaraka baiko, manatanteraka baiko no victime, fa ireo lehibe mpanome baiko dia mitsotsotra soamantsara. Ka eto zany a amin'ny anarako manokana sy ny anaran'ireo mpitolona rehetra dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviam-beny force de sécurité à Madagascar izay a nandao ny laozan'izany namana telo lahy izany. Efa atao amiko ato moa ny anarany fa manahirana ny mamoaka ny message secret satria araka ny voalazako hoe isika eto sanatria tsy hoe amono ny folo alin-dà ny tanjona, fa miantso azy ireo kosa mba anao ny asa ara-dalàna dia ny fitandrovana ny ain'ny olona sy ny fananana. Zay ngamba ny momba an'iny a. Fa ho an'ireo nanome baiko kosa dia tsy maintsy hotoriana eny amin'ny cour pénal international izy ireo satria raha ny fanambarany commissaire anankiray ambony anankiray ao amin'ny droit de l'homme ao Genève dia mazava tsara fa misy fampiasana fitaovana tsy mifandraika amin'ny fitakiany olona, disproportionné moa zany filazany azy. Androany a dia nanome toky anareo fa ilaza ny zavatra nisy tamin'ny omaly. Dia ho azavaitsika manaraka an'izay mikasika ny hoe inona ny ao ambadiky ny discours ny Rajoelina iny, dia inona rehefa avy eo a ny hotoy ny tolona. De be koa ny fanontaniana hoe raha miala ve Rajoelina zany a de korontambia no isolo ho lasa eo. Ho valitsika daholo zay a fanontaniana zay androany. Fa atombotsika le izy a amin'ny makasika ny momba ny omaly. Teo tolakandro, omaly tolakandro, teo eo amin'ny 3 ora tolakandro teo zany a dia niaona tamin'ny solotenan'ny PTF, partenaire technique et financier, ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Dia amin'ny crise ohatr' zao moa zany a dia tsy maintsy misy foana ny zavatra ohatr' zany. Fiaonan'ny PTF amin'ny filoham-pirenena tadiditsika tsara fa efa nisy zao zavatra izao tamin'ny 2018. Tamin'ny 2018 a tamin'nisy resaka empêchement ny filoha Rajaonaromampianina dia nisy an'le hoe pacte de responsabilité aloha.
de tamin'ny fidinany 73 député ihany koa de tonga teny koa ny PTF dia zay moa na tonga ny fifidianana tam'ireny no ny anticipena zany na nalefa aloha. Zay zany ny zavatra misy ka ny PTF dia efa fomba piasany zany rehefa misy ny zavatra ohatr' zao de tsy maintsy mitondra sosokevitra izy ho an'ny filoham-pirenena. De omaly zareo zany teny nilaza fa nanome ny sosokevitra hoe inona no atao, zavatra tokony atao de hoe tsaratsara. Zareo moa tsy miteny mivantana zany ny PTF ny diplomatika, tsy miteny hoe tsaratsara ianao miala, fa misy fomba filazany azy indirect. Dia rehefa nandeha ny adi-hevitra dia Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsy vonona ny ala mihitsy, satria zay ny teneniko anareo zay mbola manohana ny Rajoelina. I Rajoelina ny toetrany dia ny tena toetrany Rajoelina rehefa tena tonga amin'ny fotoana sarotra ohatr' zao izy dia laseny namany. Taditsika tsara ny nataony ny Monja Roindefo, nataony ny Camille Vital tamin'ny transition reny, satria rehefa tratra ny pression izy, il est prêt à lâcher tout le monde fa ny tenany ihany ny jereny. Dia iny zany natonga anazy netratra hoe ravako ny gouvernement. E raha tsika malala tsara fa ny fandravana gouvernement, ny fanalana prime ministre indrindrandrindra de normalement misy voafehiny lalam-panorenana, na izy manao faute grave, na izy manana problème na incompétence, na tsy haiko koa ny fatelo zay. Tsy nilaza nefa izy hoe zao atao am'le fandravana hoe no ny antony zao hoe inona ny faute grave nataon'ny prime ministre nasorana azy, fa ravana fotsiny. Fa matoa inona nataony zany ary tsy nitenin'ny prime ministre dia minoa maromaro nanareo à 80% fa efa ny consulté an'Andriamatoa Mamirahavatomanga izy. Satria fantatsika tsara ny relation an'Andriamatoa Mamirahavatomanga sy ny prime ministre Ntsay Christian. Ary za sûr et certain ihany koa fa tsy nanaiko moramora ny analana ny monsieur Ntsay Christian Andriamatoa Mamirahavatomanga. Fa rehefa tena tonga ao anatin'ny pression zany de tsy maintsy atao ny calcul rehetra de hoe ahoana ary zany ny ifentena ny reto communauté internationale reto comme quoi nanaja ny teniny meko azy de niravako ny gouvernement. Am'izay ihany koa mba mieritreritra ny vahoaka ny mpanao politika te hiditra ao anaty gouvernement hoe mety mienkena kokoa ny afanampony zareo andeha hitolona ho azavaikeo koa zay rehefa aveo. Dia minoa maromaro nana nareo à 80%, asiko marge d'erreur 20%, fa ny tenin'Andriamatoa Mamirahavatomanga atao anatin'io de hoe asoro izy fa io ihany no ho propos ny candidat anay, io ihany ny anay. Voilà. Tsy maintsy mbola ho tafiditra ao anatin'ny candidat au premier ministre Andriamatoa Ntsay Christian. Ary raha hitadiny stabilité ho an'ny fahefany i Rajoelina dia atao ny fomba rehetra anaovany hoe bon Ntsay Christian. Misy resaka mandeha hoe Ramatoa Saondra etc. Fa za miteny anao pion fotsiny io. Pion io mody alefa fotsiny iny zany. Fa rehefa aveo miverina amin'ny Ntsay Christian ihany io. Zany hoe le remaniement zay nieritreretiny ho atao ihany zany no ny tanterahany io fa tsisy zavatra vaovao. Dia mety minegosier fotsiny izy amin'olona vitsivitsy. Efa mandeha ao zao hitako teo ny antsony Ramatoa Rina hoe Lazare Zaferson hoe Ranjatoele, je sais pas,
samy manana ny eritreriny fa reny olona reny zany dia ho atao pion daholo fa tsy maintsy tsay kristian ihany ny eo mety ho raha ho mety anao ministra reny olona reny selon leur choix dia mety homeny ministère strapotin kely eny ohatr'izay ihany koa ny ao amin'ny opposition actuelle na ataontsika hoe ny firaisan-kina pirenena ny firaisan-kina za miteny anareo fa tsy maintsy misy foana ny olona mamba seza anatitra anao candidature amin'io na ao amin'io firaisan-kina pirenena na tsy mahazo ny accord ny lehibe ny mpanohitra ara dia mety anao reo fa ho antsika vahoaka dia aoka tazomitsika ny tolona satria tsy resaka seza no iadivantsika fa resaka fanovana an'izao pratique politika izay manimba firenena izao ao anatin'izany ny resaka kolikoly ny fisian'ny kolikoly be loatra dia manimba tanteraka ny taranaka zay zany ny antony na tonga anino maly iny rehefa vita moa zany miresaka tamin'ny Andriamatoa Mamarabatomanga dia niresaka tamin'ny mpitondra fivavahana solitenina mpitondra fivavahana izy de rehefa aveo niresaka tamina solitenana tanora milaza fa hoe solitenana GNZ de ny GNZ zany efa nanao fanambarana hoe zahay tsy miresaka aminy donc ce sont aussi de ampahana tanora zany miresaka taminy fa tsy maha-représenter ny tanora rehetra de miantso anareo tanora rehetra ihany koa zany miantso anareo tanora rehetra ho tonga anatevin-daharana ny tolona androany omeko anareo ny antony rehefa aveo zay zany ny zavatra nisy omaly io zany io politika nataon'ny Rajoelina io dia antsointsika hoe solution pommade zany hoe manalanala fotsiny manentaina kely fa tsy manasitra ny aretina reo tanora reo dia mino maromaro reo le niona taminy fa tena nosorany vaseline tsara reo nosorany vaseline fa rehefa aveo tena hitanareo ny anaovany anareo mafantatra tsara an'izany fantatro zany je connais fantatro mode opératoire ny Rajoelina na de tsy nanao ministra tao aminy raha fantatro mode opératoire ka zay ny tenenako anareo hoe mitandrema isika tsy ho voasodokany Rajoelina fa tena olona manana problème na ego izy aloha zany dia olona manana trouble de personnalité ka miantso atsika rehetra anatevina ny lutte androany manaraka an'izay ho resahako anareo koa mahakasika ny hoe inona ny discours nataony ny ankapobeny moa zany de te hilaza fotsiny izy amin'ny ankapobeny raha fitinina de hoe oravako ny gouvernement dia za mifona aminareo dia rehefa aveo ho tanterahako daholo zay ataonareo rehetra zay le izy amin'ny ankapobeny dia efa misy ampahany amin'ny famparantenana nataon'ny Rajoelina aty nandritran'izay nanomboka tamin'ny 2018 avoakatsika tsikelikely amin'ny page ary mbola itoy zay andro tontolony andro de iza zany ny olona mbola iny any Rajoelina ny fampanantenana omeny Rajoelina am'izao fotoana zao raha ohatra ka ataotsika hoe le fantatsika nitoetrany tamin'ny transition manitra ny 5 taona teo de fantatsika izy nandritran'izay mandat zay jusqu'am'izao 2018 jusqu'à maintenant inona zany ny lainga tsy nataon'ny Rajoelina de i olona ohatrany ahoana mbola mino fa hoe itazona ny teny omeny Rajoelina indrindraindrindra teniniko anareo
tsy resaka olona mihitsy io problema Madagasikara io, tsy resaka fametrahana olona, efa naverimberiko foana zany hoe na de Barack Obama raha nataonao ministra n'io ministra ny énergie io tsy tafavoaka io satria ianareo ny vidin'ny jiro sy rano normal 7 cents par kilowattheure ohatra, dia le olona mpivarotra, le opérateur mivarotra an'le izy amin'ny Jirama indray ny teneninareo hoe ataovy 12 cents fa ny 5 cents mba anay. Amin'ny fomba ahoana ny avelona orinasa amin'izao, déjà ny orinasa manao vente à perte, manao vente à perte ny Jirama, de mbola le perte zany ampitomboinareo ihany satria ianareo tsy maintsy mangala. Ao anatin'izany ministre ny vola, ministre énergie ary ny filoham-pirenena miaraka am'le membre ny conseil d'administration PCA etc reny. Iza zany ny hino fa nataotsika aka expert mondial ny resaka énergie nareo de hoe ovova io. Donc ny fototra ny problème no jerena, tsy maintsy jerena ny fototra ny olana hoe inona marina ny tena fototra ny io dia ny kolikoly avolenta ao amin'ny Jirama. Fausse facture tsy fakahitana, ny facture fictive feno ao zay ny resaka Jirama fotsiny zay. Fa ny sehatra rehetra ao Madagasikara tsy teny any resaka vany, tsy teny any resaka arena kibon'ny tany, fa zay fotsiny aloha ny teneniko ny resaka Jirama. Dia anjarantsika rehetrarehetra mieritreritra hoe tena inona marina ary zany ny zavatra tiany Rajoelina. Fa ny teneniko anareo de zao, plus Rajoelina mijanona eo maharitraritra eo de plus ho fongana tanteraka na ny vola ho ampiasaintsika ao amin'ny trésor. Satria nanyty grève ty zareo de mandavaka tao amin'ny trésor foana, nandavaka tao foana zareo, vola be alaina amin'ny gony. Misy nalefa tany Thomas Diego zao vo tamin'ny afako maly 2 milliards 500 nalefana noentin'olona voyageur tsotra amina sakoche. Nefa navoaka ny namana Patrick Rarmalana ny numéro de vol nitondra an'izany, satria io vola io zany de tratra tao amin'ny scanner tao amin'ny tratra tao Ivato, dia ny se référé tamin'ny lehibe zany le personnel natratra azy tao amin'ny Vato hoe misy an'izao ty kahoana, de hoe alefaso any. Dia rehefa aveo koa mbola nanontaniana koa ny Madagasikara hoe izy hoe anareo ve afaka mitondra vola liquide 2 milliards 500 anatina sakoche anatin'ny avion. Alefaso any, satria volan'ny fanjakana tao le izy dia navela zany nandeha fotsiny. Fa raha olona hafa no nanao an'izay dia mino maromaro nareo fa efa niparitaka teto amin'ny réseau zay. Zay zany ny zavatra misy. Faharoa manaraka an'izay zay ny discours ny Rajoelina amin'ny ankapobeny, tsy misy afa-tsy fampandriana disa. Ary ny tena loza de ity, tena nignoreny tanteraka mihitsy ny famonoana an'ireo mpianatra. Tsy nisy excuse publique, tsy nisy inona hoe de raisiko izy milaza hoe raisiko daholo ny adosoana rehetra, kanefa izy ny mba niteny ve izy hoe raisiko na ireny ankizy voatifitra reny ary dia noho ny responsabilitéko reny. Tsisy an'izany. Ny zanak'olona zany potehinao, nefa ny zanakao alefanao amin'ny liba manao business, manao an'le resaka prodigie any société ny zana any le manao prodigie reny, le digitalisation ny système Madagasikara, société ny zanak Rajoelina reny. Inona zany ny antony amononao an'le boay kely nefa bandy kely mitaky mba mieritreritra hoe non tsy rary mitsony zao. Voalazany Mikolo tao anatiny 2 minitra mitenenany daholo ny zavatra rehetra ijaliana hoe mba rary ny ve hoe zahay tsy misy tena sahirana ane zay président sahirana ane zay tompoko hoe tsy fantatra intsony hoe ahoana no avinay. De tsy onsa ve ny fonareo mivady mahita ny ankizy mitovy amin'ny zanakareo manao ohatr'ireny, fa ny valiny ataonareo dia mitifitra amin'ireny ankizy ireny. Non, tsy ekena zany. Non, tsy ekena zany. Tsy ekena mihitsy ianareo
mivady ilangalanga hitondra ny firenena intsony, miala zay ny solution. De toute façon efa mondialisé ny tolona, efa nanana envergure nationale ny tolona, ka na ino solution ho ataonareo eo tsy mijanona io raha tsy Andry Rajoelina miala Rajoelina. Ho hitatsika eo ze mpanohitra hosa hoe hiditra amin'io piège à con ataony Rajoelina io. Iza ny mpanohitra ny olona araka ny teneniko, ny olona mbola hiditra amin'io dia olona mettre en danger ny carrière politikany. Satria déjà ny robinet efa mikatona depuis 1 mois noho ny resaka corruption. Anontany io zareo miasa amin'ny FMI, ny Banque mondiale, fantatra zany fa tsy tenenina fotsiny zany. Androany izy zany vao teneniko anareo fa efa mikatona ny robinet amin'ny bailleur de fonds 1 mois lasa, depuis 1 mois tsisy ninona mitete tsony eo. Inona zany ny vola iasanareo eo? Ny vola rehetra tamin'ny trésor io goany isan'andro anaovan'ny ny sitrapony izy mianakavy. Inona zany ny vola iasana? Rehefa ministra zany ny fomba fiasa ministra dia miankina amin'ny volam-panjakana. Ankoatra ny vision anananao zany dia miankina amin'ny vola budget ny afahanao miasa. Ny budget ny ministra ny population zao tanaditra reny grève reny dia niasa andro aman'alina nanao liquidation nataony. Ny ministra ny population, ny PRMP ny ministra ny population nanao liquidation nataony. Zany hoe natao daholo ny fomba andoavana andanina ny vola rehetra atao ministère. Et pire encore, mandritra nyty 3 andro isanganan'ny gouvernement resahany io de mino marimarina anay anareo fa zay ministra ho avy eo dia ivantana amina budget zéro. Inona zany nidiranareo amin'ny gouvernement ohatry zany? Na manam-pahaizana ohatry n'inona nareo dia manimba ny carrière nareo raha miditra amin'io. Avelao izy mianakavy, izy samy izy de toute façon izy mianakavy fa samy miady am'izao, samy manao publicité ny tenany. Ry Maradona mbola mampandefa n'io amin'ny olona amin'ny Facebook, ry ministry ny vola etc. Samy mbola manao publication, ianona kosa aloha ny asa, ianona kosa aloha ny asa. Avelao zareo mianakavy, avereny daholo ndray le membre ny gouvernement anao reo raha tianao atao fa tsy tokony ho isy zany olona ivelany. Mety an'io raha olona visionnaire, raha olona mieritreritra tsara. Satria ny pratika tsy ova, ny budget tsy misy, ary ny robinet ny PTF efa mikatona. De toute façon farany omeko raha misy an'izany gouvernement zany itsangana, raha itsangana farany omeko farany be dia quelques jours zany de mitaboko. Zay zany ny makasika an'iny. Ny tiako tenenina zany dia ny discours nataony Andry Rajoelina dia discours fampandriana disa comme d'habitude. Tsy misy fondement mihitsy ny zavatra teneniny fa teniteneniny fahatany dia rehefa aveo tsisy tanteraka. De rehefa tsy tanteraka dia nany membre ny gouvernement ny teneniny hoe tsy navita ny didy ny membre ny gouvernement. Anareo zany ny ataony lafika eo. Zay ny mahatonga ana amin'ny teny hoe tohizo ny tolona ry vahoaka, tohizo surtout ianareo mpiasa-panjakana, ianareo syndicat, amafiso ny tolona androany. Ny renseignement azoko zany dia zao: 2 jours sisa ny stockna grenade lacrymogène. Zany hoe androany sy rapitso. Tapitra io dia mitovy tamin'ny tany Fianaratsoa sy ny tany Antsirabe. Zay na tonga ny tany Fianaratsoa sy Antsirabe tonga dia namelana lalaka satria tsisy grenade lacrymogène tsony zareo. Dia nanao fanamariana moa zany ny ministre ny zareo folo alin-dahy nanazava hoe le basy le tifitra natao hoe balarel tamin'ny omaly ane ka basy fanaovana exercice
tsy mahafaty etc. Zao no tena fandehany. Lany ny grenade lacrymogène dia manao guerre psychologique mafy zareo, mampiasa an'ireny fitaovana ireny. Fa ireny zany dia marina tokoa fa tena basy bala fanaovana exercice, fa mandratra reny raha vao plus moins de 5 mètres mandratra reny. Zay mahatonga azy tsy afaka ny rafale fa mandeha coup par coup satria le gaz zany tsy maintsy chargena, zay vao mandeha zay vao mipousser les percutant les bâches zany, zay vao mandeha coup par coup reny zany, fa tsy mandeha hoe ta fa satria fanaovana expérience tokoa le izy fanaovana sarnady regny. Fa ny feo zany no mampatahotra ny olona aloha voalohany fa raha moins de 5 mètres reny dia tena mandratra ary mety afaty mihitsy. Fa plus de 5 mètres izy zany dia tsisy danger ho an'le olona, maratra fa tsy misy danger ho an'le olona. Le mandratra mihitsy anefa zany tsy azo ekena. Inona ny andratranareo olona kay? Matoa reo olona reo misongadina satria ny pressenareo loatra izy teo amin'ny fiainana nandritra ny firy taona. Tonga ny fotoana ahafahany mampiseho amin'izay ny atezerany ankehitriny. Zany hoe raha ny dispositif misy zany zao dia efa tsy misy tsony, tsy ampitsony ny grenade lacrymogène 2 jours sisa dia tsy afaka manao ninina tsony ireo FDS force de sécurité reo dia io izy manaonao nio répression. Ka raha ohatra ka samy tanana no miasa fa tsy basy dia izay be ny basy, izay maro anisa no tsy maintsy andre na matanjaka ohatry ninona zareo. Raha olona matanjaka anankiray itotofan'olona 100 lahy de mino maromaro anao fa tsy afaka mihetsika zay na 10 lahy fotsiny ara na ho Hercule aza ny tanjana. Zay zany ny makasika ny momba n'io FDS. Ankehitriny zany de zao ny zavatra misy. Noravany moa ny gouvernement mazava ho azy fa ny ministre chargé ny sécurité na ny ministère rehetra tsy maintsy limité ny zavatra azony atao. Ohatra hoe tsy mahafaka manao engagement tsony izy amin'ny volam-panjakana raha tsy hoe angalatra izy fa ho tratra izy rehefa avy eo. Ny baiko anome baiko izy andray décision izy tsy maintsy mieritreritra foana izy hoe zany ity fa ministre intérimaire fa tsy ministre am-perinasa tsony, zany hoe tsy protéger tsony ianareo manomboka amin'ny acte ataonareo androany par la constitution mametraka hoe ny haute cour de justice no mitsara ny ministre amin'ny asany, satria tsy ministre tsony ianareo nanomboka omaly. Ka raha misy acte tsy mety ataonareo décision tsy mety ataonareo dia azo droit d'usevana amin'ny tribunal ordinaire ianareo fa sy ny haute cour de justice tsony. Tadidio tsara zay teniko zay. Alohany anao de andray décision dia il faut réfléchir aloha hoe inona marina moa zany mety ahazo ana amin'ny type les poursuites mety ho azo comme ty. Dia noho izay dia niena be zany ny effectif eo Analakely amintsika miteny zao fa ny ery Ankatso no ny renforcer zareo. Dia ho zao hoe ianareo Ankatso rehetra dia mandehana tsy tokatokana fa tonga dia aty Ambojatovo ny rendez-vous. Avy lao zareo ianaka ao. Mandehana tsy tokatokana, mandehana bus, mandehana kit mandeha tongotra zay talohany 67 hectares jusqu'Ankatso vitanay tongotra. Mandeha tsiroaroa ohatra ny olona andeha normal. Fa ao Analakely na eo Ambojatovo ny fotoana. Zay zany ny zavatra misy ankehitriny. Fa maivana be zany ny renseignement azoko de maivana be ny dispositif eo Analakely sy eo Ambojatovo amintsika miteny zao. Izy koa moa zany tsy maintsy jereo koa gestion le androany efa nisy gendarme mpitandro filaminana maty
teo Analakely omaly noho ny finanana sakafo satria le olona zany mety tena nalahelo loatra izy am'le fitifirana akizy reny de mety hoe nanao ny tsy fanao izy nasinimpoizina ny sakafo. Donc reo raha ny message voaraiko de hoe éviteo ny mividy mihinana sakafo efa misokatra. Zany hoe raha ividy zany nareo zao de biscuit na soda fa tsy hihinana sakafo eny amin'ny sisiny entsony. Ahoana nefa nitehirizanao amin'ny biscuit sy ny soda re quand tu es en guerre comme ça. Raha ohatra amin'ny fotoana ny ady iny anao ny tomobile miodikodina ary etc. Ataonao ahoana ny biscuit sy ny soda? Very zay. Reo zany dia miaramila nona no iasa eo androany satria tsy ho saitsony reo hinana sakafo eny amin'ny hôtely eny amin'ny sisiny eny. Zany anisany mampiena ny puissance de frappe ny zareo daholo zany. Zay ny antony mahatonga anao hoe tongava ianareo fonctionnaire fa raha de façon anareo zao tsisy ministre atahorana antsony. Inona antsony ny atahoranareo? Efa fantatra fa tsy maintsy bascule ty raha ty. Miantso koa anareo zanaky ny folo alin-da. Efa misy manoratra amiko anareo hoe zahay ianao fanambarana. Amboary ny fanambarana dia ampiony tolona ianareo zanaky ny folo alin-da. Fa tsy anareo ny miaraka victime amin'ny baiko omeny lehibe ny zareo. Dia tongava anareo manatevina ny tolona. Ohatran'izany koa ianareo ex-militaire rehetra zay victime ny kolikoly nataon'ny général Saivelo sy ny firongony tao amin'ny ministère de défense ny engagement mandoha vola ohatriny za témoin zany fa tsy hoe resaka anina za zany nangatana fianakaviana vola hoe mba andefasa ohatran'izao tonton fa tena tsy maintsy mandoha vola amin'ny lehibe zay vao tafiditra engagement. Za taty andafo zao vao tonga taty tao vetivety tam'izany. J'ai envoyé nandefa tam'izany 4 millions d'ariary. Tsy maintsy nandefa satria ampidirana an'le bandikely zay nangatany bandikely hoe tena sy tafiditra. De zareo ve hoa tsy mba mieritreritra misy hoe ianao nanao asanao tsara taminao ianao mbola nanao service légal. De tsisy critère mihitsy farafaratsy mba hoe ahoana ny notiny ty zalahy ty mba ampidirina aloha zay meilleur fa de hoe tsy maintsy vola satria parmi les meilleurs les bandikely. De hoe tsy maintsy mandoa 4 millions d'ariary tam'izany. De eritreretinareo am'izany fa tena misy za mihitsy ny anisan'ny victime tam'izany. Donc nareo victime rehetra ohatran'izany ka tsy nanana vola nanaovana an'izany dia midina fa ho fongorotsika zany pratika zany. Ny système io raha ohatra ka ampy tsara ny fidiram-bola ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiakarana ny production intérieure brute dia mazava ho azy fa miaina automatika ny kolikoly satria mahatonga ny kolikoly io dia satria voalohany tsy misy ny fanaraha-maso ny règlement samy manao daholo ny hatrany andony ka hatramin'ny aty ambany. Dia faharoa manaraka an'izay ny hitan'olona fa zay manao kolikoly ny lasa misongadina eo amin'ny fiainana. Donc zay zany mahatonga hoe miantso anareo ex-militaire rehetra nareo zay victime amin'ny zavatra nataon'ny général Saivelo midina nareo manampy ny vahoaka. Fa raha farafaratsiny zany mba nizandrinareo aorina sy ho victime ny zavatra ohatran'izany tsony. En bref, tongava ny fonctionnaire, tongava ny ex-militaire, tongava ny zanaky ny miaramila, tongava ny syndicat miampy an'ireo mpianatra
ireo mpianatra ampitaona 20 taona miakatra tongava daholo manatevina ny tolona fa mino maromarona fa vaky io analakely io androany, vaky io androany. Ary ararotsika io zao situation zay misy magoragora izao hoe tsisy ministra tena tompon'andraikitra ministra par intérim, io ny fotoana tsy maintsy afahatsika midina andalambe. Marary loatra itsika izay nandritran'izay firitaona zay nampitahorina foana teo gagazo, zao teo gagazo, cette fois-ci zareo ny gagazo. Rehefa teo fantany hoe en position de force ny vahoaka de hoe oka zay aoka re alao ny andany sy ny ankilany etc. Rina manao an'izany, vavabe mirina zay ve de anao zavatra ohatry zany, fa en position de faiblesse zareo. Miantso anareo miaramila koa andray andraikitra avy atrany, raiso ny andraikitra ry zala fa efa hitanareo fa tena sisy tsony ene zao zavatra iainan'izao e. Aza mbola zarazarain'olona amina resaka vola madinidinika nareo hoe naterana malety ohatran'izao le tsy ampy anareo rehetra miaramila gasy ene ny malety zany. C'est le système mihitsy ny tokony tsy maintsy ovana, le système. Fa io zany raha mbola misy voavidividina olona ny olombitsy ao aminareo miaramila dia iverimberina foana ny problème ohatran'izao. Ny farany dia hoe iza be nareo mandeha message raha ohatra ve zany mialy Rajoelina de ikorontam-by asolo azy. Non, ny antony de zao, raha mialy Rajoelina de tsy maintsy ravana ny Sénat. Ny Sénat io ane hitatsika tsara fa sady efa tsy ara-dalàna ny nananganana azy, ikorontam-by raha teo hitatsika tsara fa coup d'état dans le palais na tonga azy président tao e. Terena fotsiny io satria ery manana razafy maefa tam'izany ny tokony isolon'ny président de niterena fotsiny hoe tsy maintsy atao amin'ny général Bomba no atao eo. Donc na nidirany général Bomba teo amin'io trône io aza de efa tsy ara-dalàna. Aradrary ny sy ara-dalàna ihany koa zany ny fandravana ny Sénat avy hatrany miaraka amin'ny Rajoelina. Bout de papier ray ohatry tia de mahavita an'izany. Rava ny fiadidinan'ny Republika miala Rajoelina ary rava ihany koa ny Sénat. Vita ny bôl acté par la haute cour constitutionnelle. Misy antony mahatonga ana miteny an'izany ka aza matahotra anareo. Insa iny zany efa ny limogène. Ny atahoranareo zany dia i korontam-by. Korontam-by zany ravana zany. De toute façon korontam-by zany seko fotsiny sisa fa na ny 80% gendarme raha tsy tia azy tsony. Tsy tia azy ny 80% gendarme. Fa général Landry fotsiny ny tsindritsindriny taony lazainy fa hoe avy aminazy na tonga général Landry lasa ministre. De ohatran'izany koa reto bandikely reto ritojo reto satria ireo bandikely efa nitezitezainy tamin'izy tamin'ny transition. Fa tsisy makasitraka an'io. Ny za zao zany mba ex ministre ihany manana namana be da be amin'ny gendarmerie. Mafantatra tsara mihitsy fa tsy makasitraka an'io zareo. Ny miaramila raha teo moa dia efa tsy tenenina. Amin'ny fanambanimbani'ny miaramila. Nefa ny miaramila reo no maro anisa par rapport amin'ny gendarme. Raha ny miaramila ny mietsika zany dia tsy maintsy manaraka ny gendarme satria samy armée ary en terme d'effectif maro kokoa ny miaramila. Maro be ny miaramila. Ny police moa de laisse tomber. Na ny fizarana ny vola tamin'ny farany teo raha jereo ny nomenan'ny police de jereo ny nomenan'ny gendarme de zany ve de hitanareo logika. Tena marina mafy raha taty andafy nisy zavatra ohatrandray tonga de misy gendarme miteny direct amin'ny président, monsieur le président, ça va pas ce que tu fais là. Tonga de misy miteny an'izany. Ary efa nisy miteny an'izany ny général anankiray taty à France taty fa tsy
général manana statut izy de protégé par le statut. Zay zany mahatonga ana miteny hoe tsy injovy ny hoavy ny taranantsika. Ampio reo tanora tsika ireo fa efa mba nanala ny chaîne, nanala ny rojo vy izay namantorana ny tanatsika. Efa tapaka ny rojo vy zao, fa manala an'le olona zay nametraka ny rojo vy ny sisa ataotsika. Ka tongava tsika be da be fa izahay tsy adalaka hoe ametraka ny général Bomba zany isolo ny Rajoelina. Tsisy anaiky an'izany eto, tsisy anaiky an'izany eto. Mampisekoseko azy eo ane satria mbola misy armée vitsivitsy miaraka aminy. Fa raha ny force légale nitotona eny amin'ny any amin'ny inona moa ty le espace hoiteny amin'ny rovan'Amboa Ambatomanga eny. Izay io tsy mety miazakazaka anaty tatatrany akory ara ny farany eny. Koa miantso atsika rehetrarehetra mianakavy, tsika zany manao hoe ahoana ny directive. Ny directive zany androany dia mitohy ny tolona, ataotsika zay fomba afahatsika miditra eo Analakely. Androany moa misy an'le procès-ny ry Clémence ry Baba, dia misy élément vitsivitsy zany misy mpitolona vitsivitsy tsy maintsy anotrona egny. Fa rehefa aveo reo olona reo dia eo Analakely. Rehefa vaky Analakely dia ho raisitsika amin'ny fomba netriketrika ry Clémence ry Baba eo Analakely. Fa itsika sena ohatrany nataon'ny Rajoelina. Ity zavatra ty manko nitovy tamin'ny zavatra tamin'ny 2009 mihitsy. Tadidinareo tsara tamin'ny 2009. Nisy ny 26 janvier nafahatolona be da be, nisy dorodoro etc. De rehefa nisy an'iny dia tonga avy any ny filoham-pirenena tamin'izany de hoe sambory Roland Ratsiraka, sambory Dolin, satria may ny visiteny Radio Madagascar izy. Mialatsiny aminareo namana samy mpanohitra fa patsiahivo kely zay mba tonga saina ny olona zany hoe c'est même erreur io nataony io. De nandeha ny répression teo Analakely. De somary nangatsingatsika le izy. À un certain moment nahazo souffle ndray le tolona de niditra teo Analakely i Rajoelina tamin'izany dia nanendry ny premier ministre Monja Roindefo. De le izy nanao ny hoe za andeha ody fo meko tsodrano anareo aka ny lapany eny Amboditsoroitra. Miakatra teny dia iny. Fa isika tsy manao an'izany, tsy mila an'izany hoe aka ny lapany Amboditsoroitra amono olona zany, tsy mety zany. Tsy mety zany. Amiko manokana zay raha ny hevitro manokana tsy atao sorona ohatran'izany vao. Fa raha maro be fotsiny sika eo Analakely maneho hevitra de fa victoire goavana zay, satria zay olona naneho hevitra na amin'ny Facebook taloha de tenenina hoe so teo ngagazo zao. Fa zao zany raha maro be tsika tonga eo Analakely miparitaka ny manerana ny Madagasikara agny hoe satria mino fa ny any amin'ny province androany ho vaky daholy ny barrage zany satria sûr fa tsisy grenade lacrymogène tsony. Zay mahatonga an'zareo manakarama milisy mitondra antsy sy lefina any Tamatavy sy ny agny Majunga io. Fa aleo tsika zany tonga maro be massivement eo Analakely sy Ambojatovo androany. Anareo mpianatra zany dia araka ny teneniko zay tsy voatery à titre de diversion fotsiny mody hoe manososoka ny aneo fa mandeha tsikelikely any ny sasany, mandeha tsikelikely ny sasany makary. Tsy maninona na fantatry zareo zany, tsy maninona mety ho fantatry zareo. Bonne nouvelle. Efa soulevé hony en charge amin'ny Clémence sy Fanny Kotoarso. Ça c'est une bonne victoire, une grande victoire. Alléluia. Tena hitanareo zany miodina ny rivotra zao, miodina. Mba imagine tsika ve hoe raha mbola en position de force ny fanjakana io ko amela niny zao tena tonga de nalefan'zareo tany tsy afahatany Baba.
fa io zany mahatonga anazy hoe nisoleveny le izy dia satria efa andalany faharesena i Rajoelina ka tongava re isika tongava isika vahoaka amafisy ny tolona fa tsy mila tao plus io mialava de plus ho goka ny volam-panjakana mety tsy andray karaha misy ny volam-panjakana ny mpiasa-panjakana raha ohatra goany zareo tao ary den'izao de ataovy ny anymasopokon'olo anareo mpiasa-panjakana any alefaso aty aminay ny information raha vao misy an'zareo tompona andraikitrareo mamoaka vola tsy ara-dalàna ao amin'ny trésor efa misy manome ihany ianareo zany ohatra ny nataony natonga nanam-pitandrina ny DG ny trésor tamin'ny afako maly fa alefaso aty aminay amin'ny fitsarana Stelda 11 novembre amin'ny 11 novembre baba Clémence Lily amin'ny 11 novembre o zany fitsarana fa efa leve o ny charge utazomindreo ony hatramin'ny 7 heures ariva eny amin'ny tribunal fa tazomitsika koa ny tolona eo Analakely zany mandra-pahatonga ny babasy Clémence eo Analakely fa ho raisitsika amin'ny fomba manetreketrika izy tonga de balle populaire be ny eo Analakely lava mivoaka avy any izy telo mianada zay zany any sady mijery le commentaire ihany fa mialatsiny aloha fa lava be le voloko satria tsisy fotoana mihitsy anapahana andehanana amin'ny coiffeur aloha zao fa ny message aza ny tarehiko ratsy ny endriko ratsy nijerena fa ny zavatra lazaiko anareo ahoana izany vola be ndraso izy teo 4 caisse le efatra go 14 caisse nalaina tao amin'ny BFM entina jet privé any Diego Androany zany tanareo zany manomboka izy zany manomboka izy zay 14 caisse zany nalaina tao amin'ny banque foiben'ny Madagasikara entina jet privé ho any Diego Androany manomboka izy zay ny dikan'io zany déplacer an'zareo ny vola ao amin'ny banque centrale dia à partir ny any am'izay no anaovana ny déstabilisation mila mailo tsika gaso mila tena zavatra efa hita zany tamin'ny 2002 dia ny foanana koa ny vola tao amin'ny ke banque BFM banque foiben'ny Madagasikara dia nalefa tany Thomasiny ity zany alefan'zany alefan'zala any Diego alefany any Fianaratsoa aparitany zany le izy zay mahatonga le olona miteny hoe misy avion be mivezivezy foana eto Fianaratsoa io zany le mitatitra an'le vola io de ohatran'izay koa zao ny anareo any Diego siro fa misy avion mivezivezy koa mitatitra an'le vola ny solution dia accélérer sika ny fanalanan'ireo tena haingana re tompoko fa grave be ce sont des mafia reo olona reo ao anala azo idirana efa azo idirana avy Analakely araka ny tatitra voaraiko dia maivana zany ny dispositif eo Analakely am'izao fotoana zao fa eny ankaso zany zareo na ny tena mivangongo eny ankaso satria le mouvement estudiantine mouvement estudiantin zany tena tahoran zareo miantso anareo rehetra miantso anareo fonctionnaire rehetra mba hanatevina ny tolona zany Androany nareo be manontany hoe inona ny tohiny zany dia mitohy ny tolona miala Rajoelina bany tsy alehany mihitsy zany efa niteninareo tamin'ny voalohany bany tsy alehany io tamin'ny élection farany élection 2018 defa nisy niantso ana i Tinko Roberto tam'izay hoe anao koa honorable mba afaka mandeha amiko aty fa hiaraka aminay fa raha teny ho azonay etc moi j'ai dit non za moa zany direct miteny hoe zao fo zao hoe je te rappelle fa iny de niletika satria fantatro fa
il est incapable de diriger un pays. Ahoana moa ny eritreretinao ny olo izaho raha nianatra 5 ans tamin'ny université plus autre formation par-ci par-là mbola tsy afaka tonga de miteny hoe je peux diriger un pays comme ça. Ianao nandany andro tamin'ny boîte de nuit ve neverinao hoe afaka idire. Non, c'est dit tsy mitovy mihitsy. Tsy mitovy ny gouvernance sy ny marina fa mety hoe nisy succès kely ianao tamin'ny entreprise nanaovana an'iny jet etc satria tamin'ireny mbola ny teknolojia mbola faible be tsy ohatrany am'izao fa raha am'izao anao nanao concurrence amin'ny bandy kely am'izao nanao société ohatran'iny jet reny marina mafy raha nisongadina teo anao fa lasa DJ mandrapahafatinao anao. Fa tamin'ireny zany ny gasy azafady vetivety fa misy renseignement très important ty hein. Zay zany ny tiako resahana atsika amafiso ny tolona eo Analakely sy Mahamasina dia rehefa mivoaka avy any Clémence sy Baba dia ho raisitsika amin'ny fomanetsiketrika eo Analakely. Zay zany ny sosokevitra avy aty amiko raha akasitrahanareo mazava ho azy. Miantso atsika mianakavy mba hifanohana zany. Ny fanohanana koa tsy voatery hoe ho an'izay tsy afaka mandeha eny an-kianja dia jereo zay fomba ambanohananareo an'le mpitolona le firaisan-kinatsika misy zany ny zava-dehibe. Le firaisan-kinatsika jereo ny fomba anohananareo ny tolona fa tenenin zareo izy rajoelina hoe za no raisiko ny andraikitra fa hoendamin'izena reo olona vaky very fananana tamin'ny vakitrano rajoelina ianao ihany no nanome bany sa tadiavinao teneniko tokoa ny fivoriana nataonareo. Efa lazaiko fa gouverneur Antananarivo Vera Somarmaka ifidy Dinandriamaoly ary mino fa mbola misy vola be any amin'ny Dinandriamaoly zay un malin comme lui tsy nizarainy daholo le vola zay sûr et certain fa misy vola be da be any aminy nizara vola be zareo talohan'ny rianina omenany gros bras dia ny gros sy style tamin'ny 26 février misy ane io style nataony zareo teo iny fa tsy ireo tanora zay dareo mihitsy nandeha namaky ny trano fa style ny zareo tamin'ny 26 février iny même mode opératoire ny nataony. Dia tamin'iny izy tadidinareo tsara teneniny andro concept tao moa izy hoe nilaza izy fa hoe tsy maintsy hoendamin'izena daholo ianareo mpandraraha rehetra zay victime tao amin'ny Supreme Center angamba izy tamin'iny inona eo dia nareo koa ve zany dia anantena nareo mpandraraha am'izao fotoana zao zay victime hoe ho hisy indemnisation ataony rajoelina zany de milaza koa izy hoe wisy crédit à taux zéro amin'ny banky izy zany anomenao crédit à taux zéro à Madagascar anga io banky ny babanao secteur privé io ary miasa mitady vola mitady bénéfice zay mahatonga ny rajoelina miteniteny fahatany tsy zany zavatra teneniny zany zao de teniko anareo fa tsy nieritreretiny akoa zany fa tonga de teneniny comme ça teneniny comme ça tsisy analyse tsisy inona fa tonga de hoe omena na taux zéro aty a France ny misy crédit à taux zéro zay supporten'ny région ny intérêt supporten'ny fanjakana ny intérêt ny intérêt ny banque zany hoe ahafahan'le olona micréer entreprise zay zany ny fantany io tsy fantany hoe ahoana moa zany mahatonga an'le olona ty ny fanjakana ty afaka mifinancer an'le mipayen'le intérêt le banque
de izy zany niteniteny fotsiny comme ça hoe atao zéro. Hitanareo am'izay le incompétence. Sa langue tourne plus vite que sa tête au fait. Zay ny problème. Ary zay ny mahafaty atsika io. Zany zavatra ataony zany. Dia miantso atsika mianakavy mba hanamafy ny tolona. Miantso atsika rehetra hanamafy ny tolona fa tsy izy misy ty zavatra ataony Radjoely ty. Tongava atsika be da be eo Analakely sy eo Ambohijatovo androany manomboka amin'ny 1:00. Zay ary fa dia misaotra betsaka atsika mianakavy nanaraka an'izay live natao teo androany zay dia ampitaina amitsika miandalana eo ihany ny zava-misy arakaraka ny vaovao. Miangavy atsika rehetra zay namako mba hipartage ny anti live ty fa hitako hoe ty zany ny live tena hoe nanaovako préparation fa ny live rehetrarehetra tao koa zany de juste hoe fanomezana instruction fanomezana information fotsiny hoe voilà misy an'izao ry misy an'izao ty fa ity mba nisy karazana analyse kely fa dia miantso atsika rehetra zany mba hipartage an'le izy na ny any Madagascar efa tsy mampigadra tsony ny partage zavatra ohatrany tony am'izao na any Madagascar aza efa en position de faiblesse reo partage eo am'izay plus petatsika io plus izy sahirana misaotra tompoko mandapeona daholo eo